Mbola ao aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty, ary ny fanahin'Andriamanitra dia ho amintsika rehetra mba hampianatra antsika indray ny sitrapon'ny Tompo amin'izao fotoana ny toriteny izao. Mamango manokana ny sampana Dorcas tarian'ny filoha sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny birao ary ny komity ny amin'ity fotoana manokana ahatsiarovan'ny mpianaka amin'ny finoana FJKM antsika Dorcas ity. Ho vehivavy velona noho ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ane ianareo. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Efa novakina tamintsika teo mitantara ny niakaran'i Jesoa tany Jerusalema. Foto-kevitra maro riavana no azontsika tovozina ao amin'ny tantaran'i Jesoa niakatra ho an'i Jerusalema. Raha laisintsika isanandininy ny manomboka amin'ny sivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahaefatra amby efapolo dia afaka mamoaka toriteny, tsy lasaky ny zato isika. Teo gaga ve sika isaky ny aladin'ny Dorcas zoko? Zana biriky foana ny torina, zana biriky foana ny torina, dia hainareo ve le atsika? Voalohany ny akaran'i Jesoa an'i Jerusalema, filazana ny amin'ny tanàna Betifaga sy Betany, tanàna ny aviavy marikivy, tanàna ny ranomaso, miakatra an'i Jerusalema dia ny lalan'ny azo fijaliana miainga amin'ny tomany makamin'ny tanàna ny fiadanana. Jerusalema, tanàna ny fiadanana. Ny faharoa, amin'ny andro ny akaran'i Jesoa tany Jerusalema dia hitantsika ao fa ny alahady ny sampandrofy dia andro fandraisana iraka avy amin'ny Jesoa. Maniraka ny mpianany i Jesoa, sampandrofy maniraka ny fiangonana i Jesoa. Fa mbola misy ihany azo tanisaina ny hoe ao amin'ny sampandrofy no ahafantarantsika fa i Jesoa dia mahita ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny rivohitra tandrify anareo iry, raha vao miditra ao ianareo dia mahita zanabiriky mifatotra. Raha tomponao zao masinao eny Ambohidratrimo dia mieritreritra ve ianao misy zanabiriky mifatotra ao, na misy akohan'olona mifatotra ao? Fa i Jesoa dia nahita. Mbola misy koa ny hoe ny aladin'ny sampandrofy dia lahady ny fahafoizana. Miontana iray ihany ny fon'ny Dorcas amin'izany. Dorcas mantsy mahafoy. Alahady ny fahafoizana nomen'ilay tompony ny zanabiriky rehefa novahana. Nanaisitra ny lambany, teny an-dalana, nametraka azy teny amin'ny lalana, diavin'i Jesoa, ny olona fahafoizana izany. Dia foto-kevitra be dia be tahaka izany mbola azo ao anatin'ny tantara ny sampandrofy tsy hivana amin'izao alahady 2 aprily izao. Raha mbola toizana dia tenenina indray ny hoe ahavitana toriteny tsy latsaky ny zato ny tantaran'ny alahady ny sampandrofy Jesoa niakatra ho an'i Jerusalema. Foto-kevitry ny perikopa amin'izao volana aprily izao riavana dia manao hoe ny hery ny fitsanganan'ny Tompo. Ny hery ny fitsanganan'ny Tompo izay andraisantsika foto-kevitra anankiroa mora tadidy. Ny hery ny fitsanganan'ny Tompo, fanafahana anao. Ny hery ny fitsanganan'ny Tompo, fanafahana anao. Ny hery ny fitsanganan'ny Tompo, fiadanana ho anao. Fiadanana ho anao. Eo amin'ny andininy fahatelopolo riavana. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia hisy zanabiriky mifatotra ho hitanareo
izay tsy mbola nitengenan'olona fa ao izy ka ento ety. Zanona boriky mifatotra, raha vao miditra ao ianareo dia isy zanona boriky mifatotra ho hitanareo. Ny hevitra zany filazana izany dia ny hoe eo ambavahadin'ny tanàna, vao tafiditra eo an-tanàna, fa tsy efa tafiditra any an-trano. Raha vao miditra ianareo eo ambavahady dia tadidinao ve ny fihetsika roa ny biby fiompy isan-karazany fatoranao eo ambavahady? Ahoana ny fihetsiny? Te hitroatra andeha dia ho any afa-tsy afaka. Na akoho io na saka io, izay karazam-biby mifatotra eny am-pavadinao, avereno sary an-tsaina. Misy olona miditra indrindra fa vahiny, tsy mipetrapetraka fotsiny izy. Ny rana ny mpianatra hiditra eo ambavahady ny tanàna, raha vao miditra eo ianareo dia ahita zanona boriky mifatotra. Soratra Masina dia manambara fa itony fiangonana itony no vavahady ny lanitra. Tsy hafa ity fa vavahady ny lanitra. Ary raha tonga eto isika dia mieritreritra hoe tena efa afaka ave zanona boriky mivavy voavay sao dia lazainareo hafa indray miva. Zanona boriky voavavy za sa zanona boriky mbola mitady zay ahafahako, mbola le te hitroatra, le te ho afaka mafy, le mangetaeta ny ho afaka, mbola voafatotra. Indraindray ry havana isika kristianina dia tena efa olon'afaka tokoa, tena olon'afaka, tsisy mamatipatotra atsika dia mandroso sika, tsy mijanona eo ambavahady fa afaka mandeha ankalalahana amin'ny fanompoana. Talata amin'ny 2 synodaparitany, mamangy ny zazakamboty, mamangy toeram-panomanana, dia afaka ianao. Fa nibetsaka amintsika engane tsy ho ao amin'ny Dorcas, rehefa manontany ny tompony andraikitra hoe misy lasitselatra ry, iza no mafaka? Tsy afaka, tsy afaka. Rehefa manontany ny tompony andraikitra hoe misy raha ilananao aty am-piangona fa mandray vahiny sika, iza no afaka? Tsy afaka, tsy afaka. Zanona boriky maninona zany sika? Zanona boriky atao hoe tsy afaka e. Any le tsy fahafahana tonga hatrany amin'ny tsy fahafahana mividy. Tsy afaka mividy. Efa any ivelan'ny fiangonana indray zany. Be dia be ny endriky fatorana. Fatorana amin'ny fahotana amin'ny fahazaran-dratsy, fa fatorana tsy hahafahantsika koa manompo an'Andriamanitra na dia efa feno fanoratena niditra lalina any amin'ny sampana samihafa azysika. Ry havana malala, mampatsiahy antsika ny lohahevitry ny perikopy, ny amin'izany atao hoe hery ny fitsanganan'ny tompo. Atraizany fiainantsika ny hery ny fitsanganan'ny tompo. Hatreo ambony dabilion'ny fiangonana ve dia ampy rehefa hoe niditra tato am-piangonana sika tamin'ity alahady ity, sao ianao ilay mbola te hitroatra fatorany zavatra samihafa tsy hahafahana manompo an'Andriamanitra, dia mitady fanafahana. Indro Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nandresa ny fahafatesana, fanafahana ho anao. Hoy indrindra ny Soratra Masina, raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Inona no mbola mamatotra anao? Tsy androso fa hijanona eny ambavahady. Inona no mbola mamatotra anao? Tsy hiditra lalindalina kokoa amin'ny fanompoana.
anampisa ny Dorcas. Ireo zao vehivavy tiako feno vehivavy ny tsy manao mangamanga. Amin'ny fandamina efitsika ny vehivavy rehetra mira Dorcas. Ianao vehivavy sa lehilahy sanatriny eo atenatena. Ry havana malalatra eo amin'ny Tompo, hialantsika no ny hery ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty. Amin'izao andro ny sampandro vy, andro ny fanafahana, andro ny famahana ny geja izao, ny teny hoe tsy afaka aho, ovaitsika hoe andeha aho, vitako io afaka aho. Raha izany dia mandroso ny fiangonana ary lasa lavitra ny firenena. Ny faharoa ry havana, ny hery ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty, fiadanana ho anao. Fiadanana ho anao. Misy hevitra manjavozavo ato amin'ity soratra masin'ity arak'izay efa natsidiky ny mpitondra ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora teo. Fa ato dia mifangaro ao an-tsain'reto mpihira ny fiadanana sy ny fifaliana. Faly nefa tsy mahalala ny amin'ny atao hoe fiadanana. Eo amin'ny 9:7 ary any amin'ny 2:7 dia izao voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: isaorana ane ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Hoy Jesoa, raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity ihany aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Ity tononkira eo amin'ny 9:7 ity ry havana dia tsy mba tononkira notsongaina avy amin'ny salamo fiakarana, salamo 7:10. Tsy mba tahaka an'ireo tononkira voalazany amin'ny Matteo na Marka na Jaona mitantarany amin'ny sampandro fy, fa tononkira hafa mihitsy ho an'ireo telo: Marka, Matteo, Jaona. Ny tononkira dia hoe hosana, hosana, hosana. Ho an'lioka fiadanana any an-danitra, voninahitra any amin'ny avo indrindra. Manjavozavo ilay fiadanana. Lioka ihany no nampatsiahy tantaran'ny Krismasy raha nirahana ny anjely ilaza ny fahateran'i Jesoa. Dia izao no nambarany anjely: voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Fa mivadika eto, miova, tononkira mirehetrehitra ho azy eo, entikentiny hafanam-po. Andisiny Dorcas koa izany indraindray. Dia natao inona daholo? Na ny fiadanana na ny voninahitra dia natao inona? Avelao ho any ambony any daholo. Fiadanana ho any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Inona zany ny anjaran'ity an-tany? Laza an'Andriamanitra daholo na dia nefa nomeny ho antsika azy, nomentsika azy. Indraindray ry havana, ny fihetsem-pontsika dia mandiso ny fahazoantsika ny tena hevitr'Andriamanitra, ny amin'izany atao hoe famonjena, ny amin'izany atao hoe fiadanana. Misy zavatra tsy mazava amin'ireo vahoaka izay niorakoraka teny an-dalambe niepy an'i Jesoa mpanjaka, fa mbola misy zavatra tsy mazava amintsika koa. Raha manatona an'i Jesoa isika, manandratra azy ho mpanjaka, mandraka ankehitriny, everitsika toy ny filoham-pirenena, ametrahantsika loko karazany arak'izay tiantsika. Loko inona zao mbola tsisy dia izay ny tianao apetraka. Karazan'izany i Jesoa hoe hitondra ny fiarovana anao ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana be dia be, dia mivavaka ianao arovy varavarankelinay sy ny varavarambe anay. Ataonao G4S zany Andriamanitra.
dia mivavaka ianao ho omeo sakafo zahay dia vatsitsinjo zany sa tosika famena zay ihany ve zay ve le fiadanana politika ny kibo amboary ny lalana ie voalaza ny soratra masina ataovy mahitsy lalan'i Jehova zay ve le tena heviny mbola tadiavintsika koa hoe ataovy mba mirary reny sara-pitsabony zany ve ny heverantsika ny Jesoa manitsy an'izany Jesoa miandiny ny 12 tsy izay le fiadanana tsy hoika-pifaliana miopefy tsy ampieveran'io iantsonareo ao mpanjaka fiadanana miainga amin'ny ara-panahy fandravonana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary fandrafetana ny fihavananao amin'ny hafa tena mifototra miorina amin'ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra ary miampita amin'ny mpiarabelona ny atao hoe fiadanana fitsaharany pobasy fitsaharany vavabe fitsaharany totondra fitsaharany herisetra zany koa ray mpianakaviana sao dia misy mahery herisetra sao dia tsy fantatsika zany hoe mivavaka ka manatona an' Jesoa tsisy herisetra fiadanana tsy misy lonolony famelan-keloka ary fivelomana amin'ny famindrampon'Andriamanitra ny herin'ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty ry havana dia anambarana fa resy ny fahotana velona isika ary velona tsy hoe mitsipozipozy fa velona manana hika-pifaliana atosika ny fiadanana vokatry ny fandresen'i Jesoa ny fahafatesana tsaritsary-piadanana na aloka fifaliana ety amin'izao tontolo izao fa tena fiadanana ary fifaliana marina tokoa ry havana malala nitsangana tamin'ny maty i Jesoa ny sampandry fidy efa mitarika isa sahady isaintsaina n'izany pasika izany Jesoa nitsangana tamin'ny maty ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty fanafana ho anao esory ao amin'ny vavanao ny hoe tsy afaka manomboka izao mandroso isika manao dingana vaovao isika ary afaka isika ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia fiadanana ho anao manomboka izao aza atao saritsary-pifaliana saritsary-piadanana na sandoky ny fifaliana sandoky ny fiadanana zay iainanao miaraka amin'i Jesoa efa nitsangana tamin'ny maty izy raiso ny fiadanana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen